syndicat ny dokotera mpitsabiby manome roa amin'ny fitopolora ny mpitondra fanjakana. Fanalanjaza amin'ny endrindrehetra melohan'ny FJKM sy ny katolika. Fitondrana Andrajoel miala ny fitsipaham-pitokisana. Sabotsy 13 Oktobra taona 2024 manoatra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS tonga sondrainao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka na raha itsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo iny dia namoaka fanambarana androany ny syndicat-ny mpitsabiby eto Madagasikara na ny docteur vétérinaire d'exercice libéral teo Madagasikara malona indrindra ny fanagadrana tsy aradrariny ireo namany sy ny atsonjay miatra amin'izy ireo no antony izany. Nantsiprian izay avetrana ry eo amin'ny sary sindra-tsary ny tahiriny aina. Fanambarana araka ireto fezan-dalàna tany saina manaraka ireto mikasika voalohany indrindra ny asana docteur vétérinaire lalàna larana 2024 tsipika ohatra 30 tamin'ny 4 novambra 2024 sy ireo didim-panjakana sy didim-pitondrana maro entina mampiatra azy. Ny lalàna 2024 tsipika ohatra roa tamin'ny 17 mai 2024 mikasika ny code de santé publique. Faharoa ny atao hoe mandat sanitaire feheziny didim-panjakana larana 2024 tsipika 7 Mbs tamin'ny 20 aprily 2024 sy ireo didim-pitondrana entina mampiatra zany. Ireo vétérinaire inspecteur manana ny atao hoe qualité d'officier de police judiciaire araka ny didim-panjakana décret numéro 2012-829 du 18 septembre 2012 fixant les missions de contrôle et d'inspection des docteurs vétérinaires et des zootechniciens ainsi que les modalités de transaction. Manoloana ireo tranga fampisamborana na fisamborana ny vétérinaire sanitaire nahazo mandat hanao ny asa-panjakana mifanandrify amin'izany izay nahazahoana lalana ny meny ministra misahana ny fiompiana araka ny didim-pitondrana mifandraika amin'izany. Ny fanesy tato ato ny ray manana mandat sanitaire ao amin'ny district Anatsalovo faritra Melaka, ny faharoa manana mandat sanitaire ao Farafagana faritra Tsimatsinanana ary fahatelo manana mandat sanitaire ao Befandriana Avaratra faritra Sofia. Rehefa nanao ny ezaka rehetra ifanatonana sy fampiresahana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana mahefa isa tokony ministry ny fambolena sy ny fiompiana, ministra lefitra misahana ny fiompiana, ministry ny fiarovam-pirenena, sekretera-panjakana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena misahana ny gendarmerie-pirenena, ny mpitahiry ny kase-panjakana, ministry ny fitsarana momba ireo antonantony sy zava-miseho amin'izao fampisamborana fisamborana vétérinaire sanitaire izao ka mahasarikotra ireo vétérinaire sanitaire eo amin'ny ity resaka famotsina latromby ity. Ny iraky ny syndicat docteur vétérinaire STVLM inotrony ny olavitry ny docteur vétérinaire eto Madagasikara ONDVM. Ny syndicat docteur vétérinaire eto Madagasikara araka ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy firenena dia miantso voalohany ny gouvernemanta malagasy handray ny andraikitra tandrify mikasika ny fampiarana ireo didy amandalana manan-kery eto amin'ny firenena mikasika ny asana vétérinaire zay hita sy tsapan'ny syndicat STVLM fa misy fioaram-pefy ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana samy hafa eny fotony ary mitarika fisavorovoroana eo amin'ny fampiarana izany ka mahatonga ny fampisamborana tsy amin'antony ireo vétérinaire sanitaire manatanteraka asa-panjakana raha anazy torak' zany ihany koa ny savorovoro miseho eo anivon'ny asana vétérinaire vokatra zany. Ny manam-pahefana sy ny tompona ndraiky tsy isa tokony sy sanam-paratongany eto amin'ny firenena ampiatra tsy misy atakandro sy tsy misy fepetra ny voarakitry ny note circulaire numéro 047/2021 MINAE/VME du 21 octobre 2021 sur les modalités de signature du certificat sanitaire
dans la fiche individuelle des bovins. Fatelo, ny pitahiry kasempanjakana ministre fitsarana handray fepetra hamotsitra tsy misy atakandro io zay nororoizina amin'ity resaka famotsina halatromby ity ary ampiatra ny rariny sy ny hitsiny araka ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Fehiny fanambarana ny syndicat docteur vétérinaire eto Madagasikara dia miantso fitonina avy amin'ny docteur vétérinaire eto Madagasikara sy ny fikambanana isa tokony avy eo ampiandrasana valy teny mahafapo sy azo tsapahitanana avy amin'ny tompona ndraiky mpahefana maefa ao anatiny 27 ora andro misokatra aoriany ny famoahana ity fanambarana ity sy fampahafantarana izany amin'ny haino amanjery eto amin'ny firenena mikasika ireo antso voatanisa etsy ambony. Lafa mavao afatanteraka indray manao sesilany ny fanambarana maro isan-karazany amin'izao fotoana izao mahalona ny fikasana ny ampiditra ny fafana manala zaza eto Madagasikara raha toka misy antony tsy azo anoarana. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary no ahitantsika ny Tsipriany mikasika izay eo amrindra tsara ny toky raha maro lahy. Samy nivoaka tamin'ny fahanginany avokoa ny FGKM sy ny fiangonana katolika eto Madagasikara manoloana ny fikasana ny ampiditra ny fahafana manala zaza eto Madagasikara no ny antony ara-pahasalamana sy ho fiarovana ny mpitsabo raha toka tsy maintsy anao ny fanalan-jaza. Raha ho an'ny fiangonana katolika dia efa nitsipaka ity fikasana ity ny veka dia toy izany akoa ny Monseigneur Marie Fabien amin'ny mafoloany vomera episkopale ny fahasalamana azy. Aina ity ain'olombelona ity ain'Andriamanitra ity satria nanjazany akibo azy dia noharian'Andriamanitra mitovy endrika aminy. Ain'olombelona ity fa tsy biby na dia manan-kilema hatrany am-boka azy ka mila fitandremana mafy. Efa olombelona nzaza ao akibo na dia misy kilema azy tsy biby ny zaza ka hoe misy kilema dia esorina vonoina tsy ho amidiny zaza ka raha misy fahasambanana ny vatany ny sainy dia hoe esorina sy vonoina ary hoe manam-panahy io zaza io misy Andriamanitra ao anatin'io zaza io. Mila fitandremana, mila fiarovana mafy ny aina ao akibony reny. Mampatsaro ny Herode te hampamono ny zaza ka ny famonona zaza no everina aretan'ny fitondrana sy arovana ny tena ny solombavam-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka atsika dia solombavam-bahoaka nireo zaza ao akibo koa tsy manana feo, tsy mba afaka miaro tena kanefa tsy mana-tsiny, tsy afaka miantsoantso mikikika ny zony ovelona mandrakizay koa re zaza reo. Miresaka zony vehivavy, zony lehilahy, ny rainy fa iza no mba hiteny amin'ny kikika ny zoan'ireo zaza ao ankibo tsy mana-peo, tsy mana-tsiny. Mila fitandremana mafy fa ny kolotsaina malagasy, ny kolotsaina menabe dia kolotsaina ny aina, miaro ny aina, ny hafaliany ny aina kanefa raha mizava misy ankehitriny dia resaka fahafatesana ny ainana isan'andro, fahafatesan'ny ala, fahafatesan'ny renirano, fahafatesan'ny vavarano, fahafatesan'ny biby amam-borona, fahafatesan'ny omby tsy misy tsony dia hatramin'ny hoe fahafatesan'ny havana matsakaiza ao atokantrano noho ny afitsoko ny dahalo. Miantso ny député aho, ny député ny Morondava ary ho an'ny député ato amin'ny faritry Menabe. Misy apela anankiroa izy ireo ary nampatsahivoko azy miravavy fa reny izy ireo ka tokony mendrika ho reny hiaro ny zanaka any hatrany akibo, ny zanaka ny rearea aza manaiky ny lalàna mitondra fahafatesana ary kolotsaina ka mitondra kolotsaina ny fahafatesana. Ny kolotsaina tsika dia kolotsaina ny aina,
toy izany koa ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM dia namoaka fanambarana antaratasy amin'ny fitsipahana sy tsy fankasitrahana ity fanalanjaza ity ka hoy izy ireo miantso ny kristiana rehetra mba hiorina tsara amin'ny finoana sy ijoro vavolombelona amin'ny fitandrona ny aina ka tsy anaiky ny fanalanjaza amin'ny endriny rehetra sy ny fanambadiany ny mitovy fananahana ijoro amin'ny fahamarinana anohitra ny kolokolo sy ny herisetra amin'ny endriny rehetra. Vaovao ny fahasalamana indray mbola ambany Kamila amafisina ny tany faravambaksiny miady amin'ny Covid-19 eto Analamanga. Natsipriana izay avetranary tanterina manapano gazety Andro Miaratina sy Andro Rakoto Malala. Mbola vitsy ny olona navita vaksiny miady amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny tarimarika eto Analamanga 5,700 ireo navita vaksiny tsindrona faharoa amin'ny Covishield dia ny AstraZeneca izany. Misy 5,500 sy 5,7 alina izy ireo. Raha toka 7,7 sy 7 alina no nanao ny tsindrona voalohany. Izany hoe mbola nisy tsy nahavita manodidina ny 2 alina eo. Ho an'ny vaksiny Janssen kosa indray dia mahatratra 7,7 alina no nahavita izany teto amin'ny faritra Analamanga. Mbola ambany izany izany Kamila amafisina bebe kokoa ho amin'ny fanatanterahana azy. Maro ny vaksiny afaka hisafidianan'ny rehetra. Tanjona hatrany ny ahafahana miaro tena manoloana ny fiparitany valana aretina Covid-19. Ny vaksiny ihany miantsa aloha hatreto no antokana ahafahana miaro tena ary antoka iarovana amin'ny tranga fahasarotana. Ho an'ireo izay nisitraka ny vaksiny Covishield na AstraZeneca fatra voalohany dia nitanina hatrany hanatanteraka izany mba ampitomboana ny hery fiarovana ho aminy. Raha ny fantatra moa dia amin'ny herinandro ho avy io no hifarana ny fanaovana ity vaksiny ity. Maro ireo tranga mety hiseho amin'ny vatan'ny tsirairay ao aorian'ny fanaovana vaksiny. Tsy tokony atao ahataitra izany fa mampiseho kosa fa mandaitra izay ilay vaksiny natao. Na izany aza nefa tsy tokony atao ambanin-javatra ny fanantonana mpitsabo na tobim-pahasalamana raha misy ny fambara mampiayay. Hatreto ny AstraZeneca, Johnson & Johnson ny vaksiny ampiasaina eto Madagasikara. Efa nisy ny vaksiny Sinopharm 3 etsifatra ny 20 ny volana septambra lasa teo tonga teto amintsika. Saingy tsy mbola nanomboka ny tsindrona. Tsy mbola misy daty voafaritra mazava ihany koa anatanterahana. Raha ny vaovao hatrany dia isy fatram-baksiny Janssen na misa 993 alina sy 3 hetsy avy amin'ny gouvernemanta amerikana amin'ny alalan'ny programa Covax ho tsanainy amin'ny serana mpiara-manidina ivato ny alatsinainy ho avy zao. Vaovao ny fifamoivoizana indray dia nisehona lozam-pifamoivoizana tetsy Akorondrano androany maraina tokony tamin'ny 5 ora tanoany. Mahatsitradrano tamin'izany moa ny mpamily nivadika ambony ambany ny fiara ary nivoaka ny lalana ary nasisiny. Voalaza fa efatra ny mpandeha tao anatin'ity fiara ity. Avy hatrany dia nalefa teny anivon'ny hopitaly kosa ireo 3 hafa naratra ary fantatra ihany koa afapotika tanteraka ity fiara tradoza ity. Eo izay vaovao ny fifamoivoizana izay hatrany dia namoaka noty ny teo anivon'ny ATT manoloana ny ilay lozam-pifamoivoizana nafatesan'olona 7 tany amin'ny lalam-pirenena fa 470 iny. Voalaza tao anatin'izany fa sotomina ny fahazahon-dalana na natsoina hoe licence d'exploitation an'ilay fiara tradoza. Sotomina ihany koa ny fahazahon-dalana mamily fiara kategoria D an'ilay mpamily. Miato mandritra ny iray volana ny fanomezana ny taratasy mpanjakana rehetra eo anivon'ny ATT dia ny licence d'exploitation sy ny autorisation spéciale izany. Miato mandritra ny 10 andro ny fitrandrahana ny zotra Tananarivo mampitoy ny Tanambe ho an'ny coopérative Fizam misy an'ity fiara ity. Midy avokoa araka izany ny birao ary tsy misy fiara pitatitra miasa mandritra ny fepotona izay efa voalaza teo ambony. Farany manaraka fiofanana avokoa ireo mpamily sy tompon'ny fiara rehetra ao amin'ity coopérative ity amin'ny fotoana voatokana ho amin'ny izany. Vaovao ny trangam-piarahamonina indray dia nitrangana trano goavana tao amin'ny tanànan'ny Mamasina Fokotany Ambopionana commune Tampinala district ny Soavinandrina ny Tasy ny alakamisy ary nalasa teo 500 ireo trano kila ototony afo ka vokany fianakaviana 500 no tsy manaka alofana.
vaovao ny kolotsaina avy any Manakara indray ho tanterahana any Manakara ny fahatelo hatramin'ny faheniny volana Desambra ho avy izao ny festival antsoina hoe ny vokatra etsika ara-kolotsaina ary ara-tsosialy ary fizahantany izay karakarain'ny fikambanam-behivavy tanora mpandraraha sy mavitrika any amin'ny tapany atsimo nosy sy manontolo iny izay mivondrona ao amin'ny antsoina hoe Agifed ka ny alarobia teo no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy izany etsika izany ny antsiprian izay avitranatra entina namana mpanao gazety ny MBS avy Manakara Fangsa José Rito. Ho tanteraina eto Manakara reny vohitry ny faritra fitovinany ny fahatelo ka hatramin'ny fahenina ny volana Desambra ho avy izao ny etsika ara-toekarena sosialy tontolo iainana ary fizahantany izay ampitondraina ny agnarana hoe festival ny vokatra ka ny fikambanam-behivavy tanora mpandraharaha sy mavitrika ato amin'ny Grand Sud na ny Association de Jeunes Femmes Entrepreneurs et Dynamiques du Grand Sud de Madagascar izay afoezina amin'ny teny hoe Agifed no tomponatoko amin'ity etsika lehibe ity sy tonga ho azy zao zavatra zao fa misy ny tazona tiana petraka hoetrany ny mpikarakara dia voalohany indrindra ny anadratra ny faritra Manakarena dia Manakarena ity faritra vadivavy fitovinan'ity na ny Grand Sud-Est moa zany no tena marimarina kokoa ao ny arena maro samihafa vokatra fanondrana ao ihany koa ireo vokatra fanodina tsy latsaka izany ny arena ambany tany ary ny fananatsika ranomasina sy torapasika midadasika ary ny masoandro sy ny rivotra tiana ho atongavana amin'izany dia manana ny potentialité maro samihafa ity faritra ity raha ny festival ny vokatra manokana no resahana dia ho fanandratana izay mahizy azy amin'ny lafiny maro samihafa zay ka raha ny foara be ny vehivavy mpandraharaha kosa dia fanandratana sy fanomezana sehatra ho an'ireo vehivavy mpandraharaha na salatsalany na madinika izany ary na vaventy avy aty amin'ny faritra sy natokana ho an'ny vehivavy mpandraharaha avao ity etsika ity fa natao ho an'ny mpandraharaha rehetra tsy ankagnavaky ary sy ajanona ho etsika fampiratiana fotsiny koa fa besaka ny fandaram-potoana izay ho hita amin'io marobe ny etsika izay ho atao mandritra n'io etsika ara-toekarena io mandritra ny efatrandro izany hoe isy ny karazana conférence débat international isy ihany koa ny rencontre B2B satria fantatsika tsara fa anisan'ny mamokatra ity faritra ity nefa ny manana olana eo amin'izay lalam-barotra izay io fotoana io zany dia ahafahantsika mandrindra izay tolotra sy ny tinady zay ampiona ireo mpanangom-bokatra sy mpamokatra avy aty amin'ny faritra eo ihany koa ny avy any ivelany festival ny vokatra sy foarabeny ny vehivavy mpandraharaha andininy fahatelo sy faefatra ity ho tanterana ity anoho ny fisian'ny fiboana teto Madagasikara vokatsy ny Covid-19 ny taona lasa teo dia tsy nisy ny etsika fa izao natambatra izao ny andininy fahatelo sy ny andininy faefatra raha tsy aivina dia ny taona 724 no nijoro ny fikambanana Agifed ary 420 aty amin'ny faritra atsimo nosy manontolo no misy azy fantanterahana omaly atao Afrika Atsimo ny ankitsapaka ho an'ireo firenena izay andray anjara amin'ny fifananana kosafa alatsaka ny 17 taona tafiditra ary andray anjara mavitrika amin'izany ny firenena malagasy ka ao anatin'ny vondrona A miaraka amin'ny Lesotho, Zambie, Eswatini ary Maurice no misy any Madagasikara mariana fa ny sokajy lehilahy irery any no andraisan'ny firenena malagasy anjara amin'ity fifananana ity ny voalohany hatramin'ny 10 Desambra 2024 sy 2025 ho avy izao no anatanterahana ny fifananana any Lesotho. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena indray tanora iray 12 taona avy amin'ny firenena voasokajy mahantra indrindra amin'ny firenena afrikana andrefana no voatendry ho ambassadeur de l'intégrité no ny toetra mendrika nananany kanaseony teo anivon'ny fiarahamonina Ando Mialatina sy Andry Rakoto Malala. Ny 10 Oktobra 2022 no nisehony tantara tany Liberia firenena iray izay voasokajy mahantra indrindra any Afrika andrefana tovolahy 17 taona mpitatitra iray no nahita arona latsaka feno vola mitentina hatrany amin'ny $10,000 amerikana na €3,400 rehefa inizy nitondra kodiaran-droa iny nentin'ilay vola ka nitady izay tompony izy mba amerena anjany nisy fampandrenesana sy afatra nalefan'ilay tompony vola tamin'ny anao manjery tany an-toerana tsy niambamba ny tenany fa avy tena nanatra sy namerina ilay vola tamin'ny tompony izay vehivavy mpandraharaha ny ampitsiny ihany
ary tsy nisy nandrombenany zany. Gaga sy talanjona andrehetra manoloana ny fietsiny. Teo ireo nanadroadro azy. Tao ihany koa ireo nitsikera mafy ity tovolahy ity, indrindra ireo namany, izay nilaza fa tsy tokony naveriny zany. Tao ireo nilaza fa tena vendrana ary tsy mba anakarena mihitsy ny tenany. Tsotra kosa nefa ny navaly ny Emmanuel Tulot izany. Afana tsy manana azy aho dia tsy nampianarin' ray aman-dreniko angalatra izay tsy antenako. Lasa nataon'ireo namany fiomehezana noho izany izy nanomboka teo. Hitan'ny filoham-pirenena tany an-toerana, George hoe izany fihetsika Emmanuel izany, ka nanasa azy eo naminy tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo tao Monrovia, mba ankasitraka azy sy anome fanomezana noho ny fahamarinany sy ny fahamendreny. Voatendry ho ambassadeur de l'intégrité ao Libéria Emmanuel Tulot. Ankoatr'io, nahazo vola mitentina $1,000 sy vatsim-pianarana hatramin'ny ambaratonga ambony dia ny master ny tenany. Nanome azy karaha misambolana $10,000 sy moto roa ho an'ity tovolahy ity ihany koa ny filoham-pirenena tao an-toerana. Nambaran'i Emmanuel Tulot fa nofinofiny ho tonga mpitsabo na mpitsabo mpanampy. Heveriny araka izany fa anampy azy hatratra ny tanjona ny fahazoana izao fanomezana maro be izao, ka ahafahany ihany koa miala ao anatin'ny fahasahiranana ny ainana hatramin'izay. Teto dia nanentana amin'ny tanora mitovy aminy ny tenany, mba handeha amin'ny fahamarinana hatrany ka tsy handraina aky izay tsy antena. Io izay vaovao maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nivadrafatra ny orana atao Côte d'Ivoire omaly namela takaitrana goavana atao an-toerana ny fiantraikany izany. Mbola ihany miaratina sy André Rakoto Malala hatrany. Voici ce qui reste des maisons adossées aux collines dans le quartier de Mosikro, dans la commune de Yopougon, en Côte d'Ivoire. Tahaka izao hita amin'ny sary izao, ny takaitra navelan'ilay orany kija tao Abidjan, renivohitra ara-toekarena ivoriana omaly Zuma. Nivatravatra ny orana tany an-toerana. Rava sy potika, lasa andrano avokoa ny ankamaroany fototra-fitrasa samihafa. Farafakely n'olona 4 ny maty, 4 naratra. Zaza roa tsy hita popoka lasa andrano tao amin'ny quartier iray. Ao anatin'ny fikaroana azy ireo tanteraka ny manam-pahefana ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Saika isan-taona dia mizaka ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro hatrany ny mponina ao amin'ity tanàna ity, izay voasikajo sahirana ary tsy ampy fototra-fitrasa. Toerana avo ihany koa no misy azy ireo ka atahorana rehefa misy orana milatsaka. Fantatra fa manomboka eo amin'ny volana Mey hatramin'ny volana Jolay no vanim-potoana ny fahavaratra ao Abidjan. Mitio kely zany ny volana Oktobra sy Novembre. Et d'octobre à novembre pour la petite saison. Ny pejy mavaon'ny politika indray ary nentsika manohy ny fiarana amin'ity ariva ity mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao afa mety isy ny fitsipaham-pitokisana iainga eny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ity fivoriana ara-potoana faharoa atria ny parlementaire ity araka nambarany Mahelanto Manandafy androany izay sady mpamakafaka politika ihany koa moa ity lehilahy ity na Tsipriana izay avetrany ary eo amin'indra-tsary ny tahiriny aina. Mandeha ny feo maro isan-karazany eny anivon'ny anteny meram-pirenena sy ireo solombavambaoka avy amin'ny antoko politika maro fa misy mikasa hanao fitsipaham-pitokisana ireo solombavambaoka ireo hoy Mahelanto Manandafy. Araka ny fantatra dia nasamy ao anatiny sy sampanarady ny fitondrana ankehitriny ihany no mikasa hanao izany fitsipaham-pitokisana izany raha ny fanazavana voaray. Maro moa ny député namana dia mba manontanytany eny ihany efa eno eny le izy tsy laza hoe iza fa misy hery anankiroa lehibe fampisitinao ary efa mifampiantsoantso ny namany rehetrarehetra dia asa sy toyany za mahita hoe amin'ny herinandro iny angamba nisy motion de censure tafapetraka fa iteo izay tena toyany fa hery samy ao anaty fitondrana ihany reo fa nisy dondreo anatin'ny zareo an'lisika tsy fantatra hoe mety tsy mifampatokotrony mety mifamitaka dia ohatsika mahita azy. Fa mbola nitondra ny heviny manoloana ny grève sy ny fitokonana maro isan-karazany eto Madagasikara ihany koa ity mpamakafaka politika ity androany nambarany fa hafahafa ary tsy mazava ny tena tiany ny mpitondra fanjakana atao eto Madagasikara manoloana ireny grève maro isan-karazany eto Madagasikara ireny fanazavana.
Zavatra mampahagaga amin'ity dia zao hoe tenenina hoe fandaminana fa vola misy ny rehetrarehetra dia avy eo nefa le izy le olona tsy mandray vola ny piaty zao tonga efa 20 andro fa tsy nandray vola dia inona moa zany tena dikan'izany zavatra zany dia hoe fandaminana dia modina moka chiffre hoe ny bourse zao ny bourse dia zao no fonctionnaire fantôme dia mampahagaga amin'le izy nefa dia ity tsisy olona naray monja raha mba voasazy dia tenenina hoe aiza zany le olona nangala vola sa lasa nyrivotra le vola tsy mazava amiko zany le izy fa dia io dia sazina zany le olona amanarivony tsy mba hoe olona ray io na olona roa fa olona amanarivony fa ny olona hoe responsable nangalatra ny vola tsy misy mikadrana ny ray ary dia nefa ny tenenina hoe mangalatra reo olona reo mangalatra mpampianatra mangalatra ny aona moa ny angalarany olona amin'ny bourse fa nga izy afaka mankany amin'ny trésor dia mankany eo bourse eo maninona tsy ny olona any amin'ny trésor ny olona any amin'ny contrôle financier tsisy voakasika ohatrinona nefa ndraisin'ireny olonireny isan'andro isan-kerinandro isam-bolana isaka ny 3 volana semestriel dia le karama kely le 300 000 ariary kely atsy dia mbola alaina koa dia io koa zao mbola mandeha koa ny IST ny IST Digosy IST Amositra dia nalaindry zareo koa zany ny avantage tsy mbola akerako dia inona ny tena dikan'izany fa inona ny tiandreto olonreto tongavana zany sa misy mpanohatra feo anjaran'ny commune Androibiatsahadita indray tamin'ity androany ity no nanatanteraka ny fameloma maso na ny redynamisation ho an'ny antokotiky Madagasikara na ny antokotima izany toy ny efa fanao misy hatrany ny fifanakalozana sy ny fifampizarana teo amin'ny rehetra fotoana ny fampitahana vaovao samihafa ny fotony ihany ity fotoana tamin'ity androany ity ankoatr'ireo dia totosandroany ihany ny fanatanterahana ny fifidiarana ny comteam ny famteam ary ny jeune team tany antoerana izay lafomba vao ny politika izay trany dia nitondra ny fanehoan-keviny momba ny fomba fitantanana ny raharam-pirenena ny solombavambaoka fetra raha lamzavomilolona tamin'ity androany ity nambarany tao anatin'ny fanehoan-kevitra izay ary fa mila tonga saina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala tsy ao anatin'ny fampelezan-kevitra ihany no ilaina ny antoko politika na mandritra ny firotsahana hofidiana mandritra ny fifidianana ihany fa manana andraikitra feno anabe ny vahoaka tsikatra nefa eto amintsika fa betsaka ireo antoko politika sy ny mpanao politika no tsy tazana mihitsy raha tsy efa tonga ny fampelezan-kevitra ho an'ny antokotiky Madagasikara dia mazava ny tanjony fa ny vahoaka aloha izay vao fahefana ka mahatonga ny antoko amin'ny firosona ho an'ny fameloma maso ankehitriny izay indrindra no antin'ireny redynamisation sy fitsidihana ifotiny ataon'ny tompon'andraikitra Isatsokajy ny anivon'tiky Madagasikara sy ny avaty anivon'ny fanoherana hoe voalohany indrindra amin'izany rehefa tonga ny fotoana fisokafan'ny fanavozana ny lisym-pifidianana dia manentana ny olom-pirenena rehetra tsy ny mpanara-diny filora valimanana irery ihany fa ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy ka feno taona ampitaona tokony efa isoratra ao anatin'izay ihany zany lisitra izany ny mba anatona ny fokotany misy azy tsirairay avy hanamarina fa hovidiana lafo toy izao mahazo atsika izao izany tsy fandraisana andraratsika amin'ny raharam-pirenena satria manana didiko tsika manoloana an'izany fa tsy ny menimenina lava foana ny menimenina isika nefa misy amintsika mihitsy no tsy tonga nanamarina izany dia amin'ny androm-pifidianana vao tratrany surprise ary toa tsy ao ny anarako zay le hoe mila anamarinana ny ly satria raha anamalala araka ny teniko teo fa nisy ny vaky nge nareo tompon'andraikitra alivony zany atokony maro anisy amin'izao fotoana izao hoe izaho igny hoe ka tena nanao an'izao sao mandeha nge ny teny mandeha ny resaka ifanaovana etseroa na iny anivony antemera-pirenena na ny anivony fiarahamonina any hoe izaho igny ka nanao zavatra ohatrao tsy dia tena nety loatra ka zay ny teniko teo hoe mba ho samy tompon'andraikitra mba tsy fanilika andraikitra samy mijery ny anarany hoe any marina ve tonga avy misoratra anarana ireo izay efa ampitaona sy feno taona ary amarinareo ihany koa hoe iza ny olona efa tsy mipetraka etsony amin'izany fokotany zany nefa mbola hita ao anaty lisym-pifidianana ihany ny anarany ireo efa nodimandry sy ny sisa andraikitra sy adiditsika olom-pirenena manatanteraka an'izay voalazako zay dia tsy misy tsony fa samy tompon'andraikitra miaraka ny rehetra na ny vahoaka ray manontolo na ny mpitondra na ny mpanohatra tsy misy tsony ny fanoliana andraikitra tsikatra tanteraka hoy ity solombavambahoaka ity fa fitondrana tsy niomana ny hitondra firenena no mitantana any Madagasikara amin'izao fotoana izao noho izany sarotra ny everina fampandrosoana raha ny fomba fiasa asehony ankehitriny izao tsy mafe ihany koa ny andraikitra sany tsirairay avy ireo mpitondra fanjakana ambony ao ny filoham-pirenena ao ny prime ministre ao ministre sy ireo hoe mpitondra Isatsokajiny
tompona andraikitra eto amin'ny firenena ka noho izay tsy fifehezana izay fitantanana ny raharam-panjakana tsy fahaizana nijery ny lehilahy ara-pahamehana nanaovana fandaniana tsy lahara-pahamehana dia araka ny teniko teo ihany koa hoe tsy mahagaga raha tonga amin'izao a ny zava-misy a eto amin'ny firenena dia inona zany no antenaina raha ovina no tafavoaka araka le fanontaniana ao a tsy sanatria manatsatso na manaratsy fa tsy misy neninona ho antenaina raha no mahakasika ny mety eritreritra ivoahana amin'izao fahasairana sy fahantrana izao araka ny teniko no ny antony reny hoe fanaovana oeraoera fanaovana fandaniam-bola tsy lahara-pahamehana nefa efa fantatra zao hoe zao ny vola mety hiditra zao ny vola mety hivoaka dia mbola nampiny zany vola mety hivoaka nalefa tany amina fandaniana izay a tapaleo fotsiny a fanaitairana zavatra mamirapiratra dia araka ny teniko hoe tsy misy neninona ho antenaina itsony a ny hoavin'izao firenena zao a fa dia ny fifidianana no tonga avaingana ahafahan'ny vahoaka misafidy hoe iza ny olona eritreretiny tokony hitondra ny fina ary raha tafavoaka azy a amin'izao fahantrana zao tsy ny antoko na mpanao politika ireryany sy no fototry ny fampandrosoana sy ny fanarenana ny firenena izay latsaka anatin'ny lavaka ankehitriny hoy ny nambarany fa ny fahatsapahantena sy ny fahatongavan-tsaina ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tonga tena nivon'ny foibe toerany iseny androany ny fiarahamonim-pirenena KMF kny hoe fanabeazana olo-pirenena atondiany teny tena androtsaka ny kandidany ifaninana andrafitra ny isolotena ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny seny izy ireo nantsipriana izay avetranary eo amin'ny sary sindratsary ny tahiriny aina natolotra androany anarana isolotena ny fiarahamonim-pirenena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena KMF kny hoe andrafitra ny voameram-pirenena maleo tena isahany fifidianana na ny seny vaovao na dia mbola maro aza ny olana tokony sy tsy maintsy arenina momba an'ireo lalàna maro mifeny fifidianana sy mife ny mandrafitra ny seny dia tonga nanatotosany adidiny amin'ny fiarahamonim-pirenena azy ny KMF kny hoe ny zavatra mifamaofao ny principe ny règle fotsiny ohatra hoe raha isika mahitsy be ao anatina fiamboniny lalàna le hoe suprématie des normes ozy izy ny teny frantsay ny lalàna no ambonin'ny didim-panjakana misy tompona andraikitra nefa tsy menatra milaza fa ny didim-panjakana no tsy maintsy ampiarina na dia efa mazava tsara ao anaty lalàna raha le resaka andray ohatra anankiray azy zany ho an'ny mpanara-mason'ny fifidianana rehetra izay ataoko hoe matotra dia mahatsapa tsara sy mahafantatra fa tsy maintsy manao tatitra ny fanaraha-masony izy ao anatin'ny 10 andro raha ila indrindra ao aorinan'ny vaninandro ny fifidianana misy tompona andraikitra zany atao miseny tsy menatra kory milaza hoe tsisy ilana an'izany tatitra zany mahatonga anay manao sangisangy moa zany hoe ary sao dia tokony tsy hanao tatitra ntsony zay manaraka rehefa tsisy ilana azy ny lalàna mifehin'ny fifidianana miampy ny lalàna mifehin'ny seny dia mametraka mazava tsara fa ny atao hoe observation effective na hoe ny fanaraha-maso tena mitanterahana dia voapirofo ny fanaovana tatitra raha nomena agrément zany le fikambanana anankiray ka ny tsy lailay fotsiny tany am-pandriana tany fa tsy nanao tatitra dia nahazo agrément izy fa ny rapport d'observation any nahazo ny fankatoavany seny no anapirofona fa tena nanao an'ilay fanaraha-maso izy ary eo no nahavariana satria iaraky ny henonay fa ngamba ny mety andiso ny seny raha ohatra ka diso zany fa hatreto aloha ny vaovao henonay dia tsy avoaka ny seny tsy manome fahafapo an'izay zany ny seny na dia nangataka raha ny commission ad hoc hoe iza daholo ny lisitry ny fiarahamonim-pirenena na vita tatitra ara-dalàna misy antony ao fa tsy mandehandeha ho azy araka izany dia lafin-javatra maro no mbola mila arenina ao anatin'ity seny ity ary andraikitra goavana sy miantoka ny filaminana ny firenena aoriny ny fifidianana ho avy manaraka eo no eo am-pelatana ny mpikamana vaovao ao anatin'ny seny vao itsoro eo fanisongadina atao anatin'ny fandarana sailasa zao ny mahakasika ny tanora sy ny politika eto Madagasikara ndeha ho fitinina aminao atao anatin'ity fanadidina manaraka ity ary ny mahakasika izay Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala mbola vitsy ny tanora misehatra amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara tsy maharisika azy ireo hiditra eo amin'izany ny tahotra ny fomba fanaovana politika eto rahateo tsy mifanaraka amin'ny zava-misy rehetra hoy ny tanora iray raha tomantsika fandaminana ny fiarahamonina mihitsy ny politika toa mifanohitra amin'izay ny zava-misy eto amintsika ny azo ilazana ny politika
fandaminana ny fiarahamonina zay izy zany manazava azy kokoa étymologiquement zay resaka zay a hoe faritana ara-bakteny ary mahalaza azy tsara fa ny eto amintsika le izy a tsy de izay loatra raha ny tokony ho izy manko a de izay ma hoe fandaminana ny fiarahamonina zay raha une fois zany ianao miditra amin'ny anao carrière politique mila manana an'ireto zavatra anankitelo eto aloha anao de base tsy maintsy hoe olona manam-panahy ianao a olona diplomate ianao a olona mahay mandanjalanja ny teny avoaka ny vavanao ianao mba hatsana fitohina ny hafa na ny amin'ny parti misy anao zay safidinao na ny amin'ny parti contre anao anefany a ny tenenako hoe tsy izay le hoe fandaminana ny fiarahamonina zay misy eto amintsika fa petraka le politika nefa ny olona zay manao le politika indray no manakorotana io a naiza hitany hoe même anaty fokotany ny mekotra ohatsy nareo ny président pokotany zao anange feno savorivory tsy natao any rehetra ny fanaovana politika mila fandalinana sy fianarana manokana izany ahafana mitondra sy mampisy akony tsara eo anivy ny fiarahamonina na firenena iray ny manao politika ohatra manao zavatra rehetrarehetra ihany tsy n'importe qui no afaka manao politika fa ny olona zay nianatra an'io no mahay politika ka raha ohatra ka olona tsy nanao le science politique ny andeha hanao le izy de lasa mananao foana de hitatsika ny zavatra misy ety amin'ny firenetsika moa le izy betsaka ny olona tsy manao science politique fa manao politika sy mandeha amin'izay loany ny zavatra misy eto ane tsisy fitantanan-draharaha mandeha amin'izay loany zany eto io tsy vitany hoe mahita tranon'olona etsy ako a trano-mpanjakana misy etsy ako a de ho lokoko io de hoe nanao zavatra tsy izay natao hoe manao zavatra amiko fa mila mijery dressenao makany amin'le zavatra important zay le hoe mijery ny masoa aloha vo ny mahafinaritra fa ny zavatra misy eto amintsika ny mahafinaritra aloha vo ny mahasoa zavatra mahafinaritra amin'ny maso zany ange mety ho simba rapitso hoe fa ny zavatra mahasoa vahoaka rehetrarehetra no manana mahazo bénéfice amin'le izy izay le hoe ny mahasoa sy mahafinaritra ny zavatra mahasoa zany a tsy ataon'olona anjambany fotsiny zay koa angamba no mahatonga ana amin'ny teny hoe tsara raha mianatra an'le science politique any olona vao manao politique fa lasa hoe mangirana ivelany iny fanadadiana ina koa ary topoko lasy topoko vavy netiko manakatona ny fotoana ny famparahalamba-bao tamin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany trafrany tahaka ny mazatra de aza donona fa mbola misy ny fandarana global news ao izao famparahalamba-vao izao aorin'izay kosa no anaranao ny fandarana aona marina ary ny oronan-tsary indray miseho atotry ny MBS aona kosa amin'ity alina ity de mitondra lohateny sasred notice ny sampana famparahalamba-vao kosa de mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny alatsinainy indray ry topoko lasy sy topoko vavy vela mo topoko